Saliana reny arabanantsika rehetra tompoko fa tafahoany eto amin'ity onjam-peo ty indray sika hiaraka andinika ny tenin'Andriamanitra. Andre lohahevitra vaovao indray tsika n'ity androany ity fa raha sitraka reo dia hiaraka anondrika amin'ny lohantsika aloha hivavaka sika tompoko. Misaotranao Andriamanitra amin'ny fetezanao hiaraka aminay indray amin'ny ty androany ity mba hiaino sy handinika ny teninao. Ny foa mampanahana tsirairay avy dia sokafy amin'ny alalan'ny fanahinao masina mba hahafahan'ny teninao Andriamanitra miasa sy manana fahefana sy hery eo amin'ny fiainanay. Dia mamela ahy heloka mandrakariva amin'ny anaranao Jesosy no hanonana sy angatana zany vavaka zany. Amen. Eny ara-tompoko, hijery an'ireo sary maneho ny fanahy masina indray sika androany. Misy maro ny sary anehoana zany fanahy masina zany, tahaka ny hoe rivotra na afo na diloilo na tombo-kasia, eny maro ho anehoana an'izany. Fa androany isika dia andinika ilay voasoratra ao amin'ny Matthieu 7:1-20. Lay voalazan'i Jaona apôstôly ihany izy ity. Matthieu 7:1-20 zay anasako anareo mba hamaky azy. Za dia manao batisanareo amin'ny rano ho amin'ny fibebahana. Fa le avy eo ariko no mahery noho izao ka tsy mendrika hitondra ny kapany aza. Izy no anao batisanareo amin'ny fanahy masina sy ny afo. Lay fampiasana n'ilay sary maneho ny fanahy masina sy ny afo indray no resahantsika androany. Le fampiasana ny afo dia maneho ny fanahy masina. Ao amin'ny Baiboly tsy dia matetika loatra no ahitana an'izy io. Fa ny tena nahitantsika an'izy io angamba dia araka le voasoratra amin'ny asan'ny apôstôly 2:2-7. Le niseho tamin'ny andro Pentekosta. Hoe nisy lehilahy maro nitarehina afo niseho taminy, izay nizarazara ary nipetraka tamin'izy rehetra isan'olona. Ary samy feno ny fanahy masina izy rehetra ka dia niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araka ny nampitenenan'ny fanahy masina azy. Mampatsiaro an'ilay fanaovan-jiro izay manazava ny tempoly lay lelafo eto. Lelafo nitarehina afo ireny. Ka ny amin'ny zavatra niseho tamin'ny tantaran'ny fiangonana, ny mpino tsirairay avy dia nantsoina mba ho mpitondra hazavana sy mitondra ny fanatrehan'ny tompo. Ny tamin'izany aza dia manentana mihitsy manentana ny mpino ny apôstôly Paoly arak'izay voasoratra amin'ny Tesalonianina 2:5-7. Tesalonianina 2:5-7. Zao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy, aza mamono ny fanahy. Aoka ny fanahy masina hirehitra mandrakariva, asehony amin'ny alalan'ny afo, lelafo ary tahaka ny fanaovan-jiro mba hazava mandrakariva. Ny tompontsika moa raha tety ambonin'ny tany dia tsy nanadino an'izany. Hoy izy hoe ny fahazavan'izao tontolo izao dia tsy mba azo afenina ary ianareo ny fahazavan'izao tontolo izao. Arak'izay voasoratra ao amin'ny Matthieu 5:4-5. Ianareo ny fahazavan'izao tontolo izao tsy azo afenina zay tanàna miorina eo an-tampon-tendrombohitra ary koa tsy misy olona mandrehitra jiro ka mametraka azy eo ambonin'ny vata famarana. Fa petrany eo amin'ny fanaovan-jiro ka dia mazava amin'izay rehetra ao an-trano zany. Aoka azavy eo mason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo mba ahitany ny asa soa ataonareo ka ankalazany ny rainareo izay any an-danitra. Ny afo atao batisa, fanahy masina sy ny afo dia tsy inona akory fa hitondra fahazavana ho an'izao tontolo izao. Aoka tsy hamono ny fanahy. Manaraka an'izany ny afo araka ny ambaran'ny soratra masina ihany dia mandringana sy mandevona ny fahotana. Andeha isika hijery arak'izay voasoratra ao amin'ny Levitikosy 10:1-2. Levitikosy 10:1-2 amin'ny anaran'i Jesosy. Dia nisy afo nivoaka teo anatrehan'i Jehovah ka nahafaty azy roalahy.
de maty teo anatrehan Jehova izy. Fantatsika tsara ny tantaran'izy roa lahy reo zay nanao fahadisoana goavana sy nanao fahotana tamin'ny asa fisoronana zay natao tao amin'ny tempoly fa izay de tsiza fa Nadaba sy Abio zany. Mandringana sy mandevona ny fahotana ry havana ny afo. Malak'i toko 7 ny 2 sy 7 mbola vakitsika ihany. Malak'i toko 7 ny 2 sy ny 9. Nefa iza ny mataty ny andro iaviny ary iza ny mahajanona raha miseho izy. Fa izy de tahaka ny afon'ny mpandrendrika sy savoniny ny mpanasa lamba ary ipetraka andrendrika anadio volafotsy izy, eny anadio ny taranaka leva izy sy andrendrika azy toy ny fandrendrika volamena sy volafotsy. De ho an Jehova ireny ho mpanatitra fanatitra amin'ny mpahamarinana. Misy mpanoratra izay boky anankiray latsoratra niezahana mba nalaina tao anatin'ny asa sorany, tondra n'ilay lohateny hoe ilay fitiavana mandresy zany boky zany. Pejy 570 le paragrafy 2 de misy an'izao teny zao. Atomboka eo amin'ny Isaia toko 4:4 izy zao ny voalazany hoe rehefa voasasany Tompo ho afaka amin'ny fahalotony ireo zanaka vaviny Ziona ary rehefa voadio ny fanahy fitsarana sy ny fanahy fandringanana i Jerosalema ho afaka amin'ny ranon'olona zay nalatsany. Ny Isaia ihany toko 1:520 zao nambarany teny amin'ny anaran'i Jesosy ihany, de amerina ny tanako ho aminao ka ho dioviko amin'ny lavenona ianao ahafahany taindrendrika ao ary esoriko ny firaka rehetra aminao. Ny afo zany eto indray de fanadiovana ny fahotana. Hebreo toko 12:7 fa Andriamanitsika de afo mandevona. Ry havana, afo mandevona Andriamanitra ho an'ny fahotana na aiza ahitana azy. Andriamanitra de afo mandevona ho an'ny fahotana. Handevona ny fahotana ny fanahin'Andriamanitra ao am'izay rehetra milefitra amin'ny heriny. Mibebaka isika, miaiky ny fahotansika isika, ny fanahin'Andriamanitra de andevona ny fahotansika. Raha milefitra amin'ny heriny isika de andevona ny fahotansika ny fanahin'Andriamanitra. Fa raha mifikitra amin'ny fahotana kosa ny olona de manjary mitovy aminy. Mampatahotra ry havana, raha mifikitra amin'ny fahotana ny olona de manjary mitovy aminy, zany hoe manjary mitovy amin'ny fahotana. Raha tsy mibebaka isika, tsy miala amin'ny fahotansika, raha toa isika ka tsy miaiky ny fahotansika, tsy voavela eloka isika de tadidio tsara, fa manjary mitovy amin'ny fahotana isika. Ary rehefa mitovy amin'ny fahotana isika, Andriamanitra de afo mandevona ny fahotana. Andevona ny fahotana ny fanahin'Andriamanitra ao am'izay rehetra milefitra amin'ny heriny. Fa raha mifikitra amin'ny fahotana kosa ny olona de manjary mitovy amin'ny fahotana ary de ho levon'Andriamanitra miaraka amin'ny fahotana ny olona. Am'izay le voninahitr'Andriamanitra zay mandevona ny fahotana de tsy maintsy mandevona an'ilay olona ihany koa, satria mifikitra amin'ny fahotana lay olona. Jaona de niteny fa izaho izy de manao batisa nareo amin'ny rano mba ho amin'ny fibebahana, fa le avy ao aoriako izy kosa nanao batisa nareo amin'ny fanahy masina sy ny afo. Ry havana, tamin'ny andron'ny testamenta taloha, tamin'ny andron'ny fisoronana dia misy an'le atao hoe fanatitra zay dorana. Misy le atao hoe fanatitra dorana. Io fanatitra dorana io de le vonina tanteraka tsisy verina intsony. Raha miteny Jaona manao hoe le avy eo aoriako anao batisa nareo amin'ny fanahy masina sy ny afo, inona ary ny tiany ambara? Tiany ambara fa hanadio antsika tanteraka.
ho levona tanteraka ny fahotantsika. Ary isika rehetra ihany koa de hanolo tena tanteraka satria fanatitra velona, akasitrahana, levona avokoa ny fahotantsika ary manolo tena tanteraka isika. Ny fanadiovana zany na ny fanaovana batisa tsika amin'iny fanamasina sy ny afo dia maneho le hevitra hoe fanadiovana, purificatrice. Ny fanamasina rehefa mandresy lahatra tsika ny fahotana sy ny fitsarana de mandoro ao anaty ao zay rehetra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Zay rehetra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia levona, dorany avokoa. Tahaka an'le fanatitra dorany reny. Zay mampatsiaro antsika ny fanoloran-tena tanteraka ho an'Andriamanitra. Raha toy isika ka mangataka hoe Andriamanitra, aoka zay mba ho ataonao batisa amin'ny afo, fanamasina sy ny afo, de tsy tokony ho adinoantsika fa mitaky fanoloran-tena tanteraka avy amintsika zany. Ny fana aseho am'le afo araky nitantsika teo dia manazava. Fanahy zay manao batisa atsika amin'ny afo dia manavao atsika koa. Ary ny fanahy dia manadio atsika. Raha manaiky ho atao batisa amin'ny afo isika de ho tonga fahazavana, tsy hay afenina isika. Raha manaiky ho atao batisa amin'ny fanamasina sy ny afo isika de ho tonga olona vaovao isika, ho avozin'Andriamanitra ny fiainantsika ary ho diovina tanteraka isika. Raha mangataka ary isika hoe Andriamanitra, aoka zay mba ho atao batisa amin'ny afo, de mangataka amin'Andriamanitra isika ny dikan'izany fa hanolo tena tanteraka ho azy. Le vonona ny fahotantsika, andevona ny fahotana rehetra ao amintsika izy ary anamboatra antsika ihany koa ho amin'ny asa fanompona. Manjary olona vaovao sika, manana fomba vaovao sika, manompo an'Andriamanitra amin'ny fomba vaovao sika eo ambany fitarihan'ny fanamasina satria efa natao batisa amin'ny fanamasina sy ny afo. Voavela heloka tanteraka sika, voadio sika, olona vaovao sika. Ry havana, tsy tian'Andriamanitra ny andevonana atsika, fa ho avy ny fotoana zay andevonan'Andriamanitra n'izao rehetra zao miaraka, ka zay rehetra miaraka amin'ny fahotana sy mikambakambana amin'ny fahotana sy mifikitra amin'ny fahotana de ho levon'ny afo satria tsy sitrak'Andriamanitra ny fahotana. Fa raha manaiky kosa isika, raha manaiky sika eo ambanin'ny herin'Andriamanitra, miaiky ny fahotantsika, tonga amin'ny fibebahana marina de ho levon'Andriamanitra ny fahotantsika. Ary ho voadio sika, ho tonga olona vaovao isika ary ho tonga fahazavana isika. Azava eny mason'ny olona rehetra. Miantso antsika ary Andriamanitra mba hanolo tena tanteraka ho azy raha toa ka sitrakitsika zany atao batisa ny amin'ny fanamasina sy ny afo zany. Hanolo tena tanteraka ho azy, hanamboatra antsika olona vaovao izy ary hanamboatra antsika izy amin'ny fomba vaovao ahafahana manompo azy indray. Raha manaiky atao batisa amin'ny afo sika de manana didy manokana apetraka amintsika Andriamanitra, hanolorantsika tanteraka ny fiainantsika ho amin'ny fanompona azy. Koa sika ve maniry ho ataon'Andriamanitra batisa amin'ny fanamasina sy ny afo? Vonina ve tsika andray ny andraikitra sy ny iraka nampanaovina antsika ka amin'ny fomba vaovao no ahafahantsika manompo an'Andriamanitra indray manomboka izao? Izy vavaka manokana zay ho tononoko eto mba anakambanantsika an'izany fanoloran-tena antsika izany, koa raha sitrakareo dia asaiko ianareo hanondrika ny lohantsika fa hivavaka sika eto. Saotranao zay Andriamanitra fa nampahafantarinao anay fa ny atao batisa amin'ny fanamasina sy ny afo de hanadiovana ny fahotanay,
hanavaozana anay ary hitondranay fahazavana amin'ity zao tontolo zao ity. Mpanota tsy menika izay, matoky izahay fa ianao dia hanao batisana amin'ny fanahy-masina sy ny afo ka andevona ny fahotanay ianao, hanadio anay ianao, hanavao anao ary ampamirapiratra ny voninahitra eo amin'ny fiainanay tsirairay avy ianao, ko tonga fahazavana amin'izao tontolo izao zahay. Dia amboary zay Jesosy eo amin'ny asa fanompoana zay ataonay manomboka izao, mba ho feno fanolora-tena tanteraka amin'ny famitana ny hiraka zay nampanaovinay ianao, nampanaovinao anay. Zany vavaka izany tononona isangatanay amin'ny anaranao Jesosy rery any. Amen.